Le fahitako anazy zany sarotry ny raharam-pirenena satria mivory teny vato le olona zay moa zany sy nandray anjara sy nandray anjara zay tsy hoe contre le processus fa noho zay tsy fanagnana vola 100 millions zahay nanao ny réconciliation io nanambola tamy 2002 lazay ny olo nandray anjara Cameroun io fa tribaliste zay racisme zay ny chambourigny zay ny tifirigny zay nefa rehefa comité international miteny mila réconciliation anareo dia lasa daholo koa fa tsara ny réconciliation ka izay ny mahasarotra anazy io réconciliation ataosika io zany sy réconciliation vokatry le fo fa réconciliation tere le comité international azaho financement zay ny mahasarotra azy ary zay ny mahasarotra anay sereine zany hoe andao asika tena asika gasy tapa-kevitra fa tena ilaysika gasy réconciliation sanasany anangana asika firenena iray raha izay izy dia mora fa ity zany guideny comité social na ny izy efatra aza FFKM dépassé mivoa amin'io fa aty amile mpikirakira mikarakara ty nidirany comité international ary le résolution te igny zany efa ny fanarahany comité international miaraka amin'ny hier président hier Irasiraka Ravalomanana fa ny cautionné le mpivory fosiny ka rehefa mandeha zao zany le critique n'olo dia tenena indray fa sosikevitra ihany igny tanao mahasarotra azy sy sosikevitra fa fanapaha-kevitra matoy izy siny avinao dia efa tsy sosikevitra alenanao siny koa ngolo tegna ndray sy hoe olon'ny président Rasiraka na président hier na président Ravalomanana fona fa nisy entité be dia be fa tokony io zany tokony rairay isaka commission niaraka nagnasikantiana aminazy miaraka teo zay zay vognany ka sarotry be zany ka io zany raha izy sarotry io sy tondra tombosoa any gasy io dia réconciliation atao zay mahatonga anay mahasarotry anazy ka ohitasika eo suite dia magnaramaso zany zay fa zay kosa dia misaotra ny FFKM na vita agnadiny izy fa agnatiny tao misy virus niditra tao dia isaorasika zany fidohitasika hoe zay rehefa vony teny zay hoe dia zay tapaka eo dia ekenay zay sy midika hoe toagnanay fa ekenay hitasika